vahintsika avilavitra tokoa izy reto ary nisy moa zany ny zavatra niseho tany Betsiaka tany hoe zandary mpandroba sy mampioro vahoaka. Zay ny zavatra nisy tonga tokoa izy reto avy any lavitra Daraina Vohémar ny Betsiaka Commune Betsiaka tonga eto amin'ny fandaharana Aoka Hazava efatra amin'ny rahalahy nandany vola mihitsy frais sy ny karazany tonga hitondra fanazavana hitondra ny droit de réponse zany tao anatin'izay gazety nivoaka tamin'ny la Vérité tamin'ny alatsinainy 13 Novambra 2017 izay droit de réponse ary hitondra tokoa fanazavana goavana an'izay toe-javatra zay. Eto aloha ngamba dia iarabanareo efatra amin'ny rahalahy ny tenako ngamba ianareo no samy teny tsirairay ny anaranareo. Eny tofoka ianao ngamba aloha zany no raisina voaloha ento Ramafroger sontegna mpiompi avy Betsiaka communal Betsiaka. Raisitsika koa ny hafa afaka mandroso kely ento. Miarabanao tompoko tonga eto amin'ny fandaharana Aoka Hazava. Miaraba radio Viva mialoha dia miaraba amin'ny mpiaramonina Andriamato Dahiry Asany dia filohan'ny fiarovana zony ankisy sy ny vehivavy ao anatin'ny communal Betsiaka zay dia mandalo amin'izay vokatra izay voandalana zay hazavainay zay mialolo safady. Raisitsika koa ny manaraka miarabanao tompoko tonga soa eto amin'ny fandaharana Aoka Hazava ny anaranao sy ny miaraba valitenanareo ato zegny agnatin'ny sehatra agnatin'ny plateau manaraka tona aveko ento eny tompoko miarabanao miarabanareo ato zegny agnatin'ny sehatra agnatin'ny plateau zegny ny anagnarako zegny Dotafara chef secteur manakana sady adjoint fikambana fiompiana Commune Betsiaka. Ary ny anakay farany raisitsika ihany koa miarabanao tompoko ianao ngamba nidaza ny anaranao tonga soa eto amin'ny fandaharana Aoka Hazava. Miarabanao tompoko ke avy agny Fokotany Fihety Commune Betsiaka sy ny tegnany fiompiana avy agny ny Betsiaka Fokotany Fihety. Izay izy efatra amin'ny rahalahy zay avy lavitra tonga eto amin'ity fandaharana Aoka Hazava ity. Fanontaniana voaloha tompoko nareo moa zany nisy an'ity olana ngeza be izay mamatrapatratra tokoa ny vahoaka ny vaovao tamin'ny la Vérité tamin'ny alatsinainy 13 Novambra 2017 ity fa dia nisy ny resaka hoe nisy ny resaka zandalo tany ka voapanga tany ihany koa ny resaka hoe zandarma anankiroa zay nisy zany zandarma nalefa tany tonga tany nanao ny fampandriana ny tany ary tao anatin'izay hoe fiarovana ny tsy fandriampahalemana zay dia nisy an'ireto zandarma anankiroa reto zay voatonontonona mafy hoe anisany mpandroba ihany koa ny aren'ny olona rehetra tao anatin'izay toe-javatra an'izao zay. Fanontaniana tompoko hoe nanomboka tamin'ny taona firy tanoany moa zany ny zavatra hoe momba n'ity resaka tsy fandriampahalemana na ny resaka fandriampahalemana tao Betsiaka ity ka niteraka toe-javatra manahirana toy izao. Nanomboka tamin'ny taona 2015 ka mandraka ankehitriny izao zay. Dia tsy nandry zegny taminay atao mikasiky le alatromby satria zalahy avy agny amin'ny commune Daraina agny zegny mandeha aminay commune Betsiaka ty maka ny ombinay ankiriny ary tsy mitondra araiky ary fa maromaro dia somary lanevitra zegny zay poniny tao dia farany taraigny tamin'ny efa misy poste avancé ndraiky aminay ao fa mbola nitaraigny koa zegny nandeha tagny amin'ny district sy tagny tamin'ny région dia nahazo valiny avy tany zay dia nazahoanay ireo gendarme maromaro io andeha nanao opération niaraka tamin'ny sonontegnany mpiompy avy aminay Betsiaka ao. Rehefa navy tany zay ireo nagnano asandreo araka ny tokotro izy dia nahazo aomby maromaro zay tsy nazava avy tany dia ndesinao niakatra taty amin'ny commune dia nalefa any amin'ny frère ary misy réquisition mazava tsara. Eto ndraiky zay manologna ty fivoan'ny gazety ty gaga be
ary zandarma maromaro no niaraka tamin'ny mpiompitany 20 raha tsy diso za firy izy teo 20 de zandarma niaraka tany nandeha opération kanjo eto manologna ty gazety ty le zandarma anankiroa zay tena hitanefa nampiova ny tsy fandriam-pahalemana mba plus ou moins zay mba fa niovaova io ndray koa no nitsindrigna fa natao mpandroba eto zegny milaza ny tegna nefa tsy marigny tsy mpandroba ireo fa tegna andeha ampandry ny tsy fandriam-pahalemana aminay sakanandreo tariky ireo dahalo ireo mialoha sao de mba ilamy zegny commune rurale Betsiaka zegny fahazahoanay azy ke ahoana ny fomba ahoana ny antony mahatonga ny olona ty gazety ty zao miteny ahoana ny antony mahatonga hoe inona ny antony hiampangany zareo an'le zandarma anakoho hoe mpandroba miaraka amin'ny dahalo araka ny fahazahoako izy zegny le zandarma maromaro tany tsy nitenenindreo fa izy roa lahy io satria ireo zegny tegna nagnano aigny tsy zavatra zegny azo fantarina ve hoe inona nataon'izy roa lahy ireo ary azo fantarina ve hoe inona zany ny zavatra nataon'izy roa lahy ireo hoe araka ny teny hoe nanao ny aintso zavatra mba ho fantarina hoe inona ny tena nataony ny karakara kijo zegny ireo kijo tany fanafiananao le omby zegny de ny karakarainao zegny tamin'ny fotoagna de ireo nahetina azo amin'ny maromaro de ireo le efa voatongotongo nagnarana boka ireo le andiandalo fa tsy voasambotra fo de niparitiky ireo de igny zegny le hitanefa tegna niaza satria bongo maromaro zegny tany io sambatiko agny misy tegna rano zegny de niaraka amin'ny mpiompo maromaro de hita fa nahitany vokatra de vokatra hita io ndray koa navadiky an'zareo fa nandroba nakavola namopoko nefa tsisy zany antany namanareo anankiray ndraiky tsika momba ny resaka sosialy ndray zany no antaninanao zany mba mbola makasika an'ity resaka ty satria tsy ala amin'ity resaka tany Betsiaka ty tompo ny fanontaniana tompo de hoe zay zany toetra avatra miseho misy disadisa ve misy fiarahamonina tsy milamina ve ao a Betsiaka ao no mahatonga an'izao fifampiampangana be toy izao ka hatramina mpitandro filaminana manao fampandritany indray no andeha ho ampangainao fa lazaina fa hoe dahalo eny tompoko saotra tsara fipetraka ny fanontaniana dia zao izy nanomboka an'igny taona voatanisa iny 3 taona igny de mianjady hatrany amin'ny fampianarana amin'ny ankizy ary amin'ny fiainam-bahoaka amin'ny tanàna mirava ny asan-dalo Betsiaka ao profo mitoboka amin'ny tendany ny fokony tany ao morafeno mikatona ny EPP am'izao amin'ny fotoana amintsika miteny izao no ny asan-dalo mifindramonina ny olona miarava ny fokony tany tsy misy olona miakatra indray aty amin'ny fokony tany ny Sandragnary Analabe mikatona ny EPP ao lasa mifindra toerana ny vahoaka ny mpampianatra tsy tonga mandeha mampianatra satria matahotra amin'ny asan-dalo ny mpianatra mandeha makavatsy ambany vohatra fotsiny tiako voirina amitsika fa oaizany marina atsika amin'ity filaminana amin'ny fiainana agnatin'ny tanàna raha ohatra ka tsy misy ny mpiaro tsy misy ny asay hiaro ny zaza mandeha makavatsy any ambany vohatra esorina ny kirarony ao amin'ny tongony amin'ny andro mamay be igny alaindreo dahalo regny zaza mandeha piny mba farafaratsiny raha ohatra ka mba olombelona izy misy manahirana azy na de ankizy hoe mba alony volany vidiny sarany kiraro io mba antanàna nareo mividy farafaratsiny sady tsy zay felaka no mena re ankizy regny no fampangorongoroana vonoko raha ohatra ka mijanona nareo ino jerenao naray jerenareo anay amin'ny lalagna regny izay ve olo milamina ve zay mirindra ve zay avy ao Daraina mandeha ao Betsiaka ve zay ve natao hoe olona endry mahafaka mame tsara ve ny fiarahamonina tsongaiko koa eto amin'ny resaka fivelomam-bahoaka lasa findramonina ny vahoaka hoa araka zay voalaza teo ireny vahoaka reny tsy manana tarimbary tsy manana trano lasa tsy mianatra ny ankizy satria manko
filohan'ny ankizy ako de iaro sy ny zony vehivavy tsy afaka mianatra reny ankizy reny miamahantra ny vahoaka ny omby ny asanay angady ny omby ny ambolena ny tongotry omby agnosena ny tany zany hoe agnitsahagna ny tany tsy misy ny omby dia ny lasan'ireny dahalo reny eninjato isan-taona ny ombinay mivoaka agnatin'ny commune rurale ny Betsiaka tsara marina tsara eto fa ny commune rurale Betsiaka voalohany manana omby tao anatin'ny district ny Ambilobe izao efa mandeha telonjato ny vahoaka piomby anatin'ny commune rurale Betsiaka manatitra boky miala manasa tanana tsy manana na dia iray asa oaiza no avy ny firenena ny omby ny reren'ny Madagasikara na ny sarim-bolatsika misy zany oaiza fahatelo tiako tsindrina mafy ny ankizy raha ohatra ka hoe ny zavamisy hitao anatin'ny Betsiaka ny ankizy 5 taona lefa lasa mandeha manao dahalo avy any Daraina mandrobany olo ao Betsiaka izay ve fitarimena ny ankizy mendrika va sa oaiza marina ny fanontaniana razoko zany ny olona samy ao Betsiaka ihany ireo manao zavatra tsy mendrika ireo ka miteraka hoe asan-dahalo goavana be ao Betsiaka misaotra misy andiany tanora manampy ezaka mamamora ny amoany aomby ao avy aminay ao anatin'ny Betsiaka fa ny tena fototroala asa avy amin'ny commune rurale ny Daraina sy ny Bobakindro de commune ao fanankila pravavy ao ireo ny manao fototrasa fa ity tanàna anankiray mivoaka amin'ny gazety manamoaka ny gazety ny commune rurale Betsiaka ty man atao hoe Sambatiko ty izy io de tokony ao amin'ny fokontany commune rurale ny Amarimokotra fa nazony Daraina izy io eo atsimo antsinanany commune rurale ny Marimikotra izy io commune rurale Marimikotra ma antsinanany Betsiaka mirahavavy fa io tendrony kely io lalana malalaka idirana ao amin'ny commune rurale Betsiaka satria tendrony io ny lalana afaka ifandraisana akaiky amin'ny commune rurale ny Daraina na avy atsimo ny omby na avy Avaratra ny omby na avy antsinanana ny omby na avy aiza de ao amin'io tanàna io Sambatiko no idirany omby sady kajinany aloha vao afaka manao zay tiandreo atao izy reny ny mpitandro pilaminana tany talohan'ny mpitandro pilaminana ane na dia asa sosialy ny anjara asako mba zanaka piompy ako mba miompy any mandova araiky amin'ny 50 nisany omby niraisindreo ny aya teo tamin'ny volana février lasa teo na ray koa ny araka le mpiandro ombiko 6 lahy satria basy mahery vaikany nanafiandreo izy reny tao antsioagnabo concession izy io hatrizay lova fa nanany io toerana fiompina sy fambolena nalaindreo teo tantanimbary tantanimboly zany ny ombiko tamin'ny araiky ambin'ny 10 sasany alina de nipoakany basy famelezana tao de nitsokany tsy magnaja ny mpiandro omby de nakavonjy taty amiko ta Betsiaka ville rehefa nanaraka tsy ankiambamba ny omby ny afina tao ambody fakarana atao hoe mena miongana na magnary antibavy misy valatany tao tratrako tao ny 70 ny araiky ambin'ny 10 ny araka amin'ny andiany omby roa mantsy ny nasesy ny fanena teo tambinagniny angorona andavaka mirehetra tao de hita ny omby ny zaraindreo ndray na nitindreo ny omby sasany ny afinkafiny tao misy atao hoe ray aman-dreny samy miteny ako ray aman-dreny atao hoe abdala io ao ny zavatra toerana atao hoe répartition ndreo amin'ny momba i zavatra io satria izy mamoromololombary reny fa ataony sakafony omby reny alangalariny reny rehefa tonga teo zay de noana satria lavitra ny tany de tongotra rango marandraigny manovotro andra de ny maraina manovotro andra de amin'ny 5 amin'ny 4 telo sasany zay tonga tary faran'izay nalaky indrindrany sasany taoriny hoe nietritry ny sakafo lasa riva ny andro tsy say miditra amin'ny tendrombohitra amin'ny vodiny tendrombohitra io nandeha ny ohatra tany tamin'ny fokontany be orefo zay ao amin'ny commune rurale be Daraina ihany zany natory tany zay sady ny tady vonjy maraina an'igny zay niakatra ny tendrombohitra ny verina tao Sambatiko ndray Sambatiko fokontany antany mena be tonga tao zay nahita fa ino ny zavanisy
nilazy abdala tao an-tragno tao fa teo ny aombinareo sy ireo mpanesy azy ranomaly ariva reo tonga tao tasambatiko horeny votra tao nareo tonga taty de hitanareo teo ny ombinareo fa aiza izy ireo zao nanontany zay fa tsy hita fa lasa reo iza ny mpanesy omby tsy nambarany tsy nilazaindreo be debe reo teo mampiroa ambiny folahy tsy nilaza ho izy tamin'ny farany hoe tsy zay ne ny mangalatra ombinareo fa ny zanakareo mamarotra ombinareo aminay iza ny zanakay ny varotra ombinay aminareo tsy namaly izy ny telo naveriny zay ny valianay zay tsy namaly izy ireny olona reny ve lazaina hoe mahazava olona toy zany izy hoe milazy ireo hoe sambatiko zay olona madio manafin-javatra ohatra ny hoe resiko ndray mikasiky ny Alain ireo voitao amin'io voororo nazo ombiny niverina tao Betsiaka io taritamiko satria tsoroko fa reniko avy amin'ny commune Daraina io mihitsy ny reniko zanaka Vohémar za raha amin'ny reniko zanaka Ambilobe za amin'ny adako communal Betsiaka ny adako communal Daraina ny reniko ny omby tao saiko fianakaviagnako ny olona de tonga tao ary ny teneniko nanariko mbola hasa ratsy foana ve nataonareo fianakaviana sa ahoana tsy anao zay ne tsy manao fa izy io ne misy manao fa rehefa miteny zay de tapadoa ohatra ny alainy masahy manapaka ny andoe ka ny gendarme nanao opération na de tsy tany araka famaliandreo fianakaviana sy vahoaka rio nandeha tamiko de mahazava tsara ny olona andeha tadiavindreo anelanelany trano voafaritra tao izy ny natory satria natory amin'ny vehivavy trano behivavy mitovy ono vadikeliny ka nijerendreo tao hitan'olona izy nandeha tao satria andra mbola tsy tsofitra akory ny olona niditra tao an-tragno izy tamin'ny 10 araka voalaza tao an-tragno hoe tamin'ny 10 izy niditra tao ka tsy hitan'olona mpiaramonina teo ve izy tamin'ny 10 ve sa ahoana ka rehefa manontany gendarme tsy lazy reo ny gendarme ne tsy malala an'iny fa iraka izy ny asany ataony tarainam-bahoaka fe aminy tsy miteny an'le resaka hoe gendarme ianao araka le vaovao tamin'ny gazety zany tamin'ny 13 novambra tao amin'ity olana misy amin'ity tanàna misy anareo ty ty commune misy anareo ty de hoe nandeha mihitsy zany ny fitarainina fa hoe nisy tokoa hoe zay resaka fanapara-pahefana sy fandrobana fanana na resetra nataon'ny zandary tao a Betsiaka zay sa ireo dahalo ihany nanao an'izay sa hitanareo teny zany ny zandary zany niaraka tamin'ny dahalo nanao an'izany etovoko misaotra zao izy tsara marina fa ny zandary nandeha tagny hoe tsy izy zandary rery nandeha tagny fa miaraka amin'ny vahoaka mpiompy solotegna mpiompy tsotra nandeha tao ary ny efa fararina amin'izany fandrobana zany no natonga ny mpiompy nakavonjy nandeha amin'ny tanàna anankiray mba ataova fisainana tsotsotra fotsiny atsika mametraka hoe ny olona tsy tia zany ny fandrobana zany ve andeha hanao fandrobana avy amin'ny tanànan'olona anankiray zay aloha tsy mitombony zay rehefa avy teo ny gendarme tonga tao tsy nanao fandrobana fa fanamborana ny olona nanao asan-dalo Alain io dalo rendaliny izy mila vehivavy ao sambatiko sady moninao ny mahagaga mako ireto Aoka Hazava zany fa le olona voasambotry le zandary zany raha zany fanazavanao zany aloha zany ny enona le olona voasambotry le zandary zany tena hoe dahalo ny tena marina sady ray tsikombakomba amin'ny dahalo fa tsy reto zandary reto ka mandeha zany miady de lasa hoe le zandary ndray koa zay moko le ataontsika hoe ritsoka kely mandeha foana hoe ireo koa ray tsikombakomba amin'ny dahalo sika de lasa le zandary ndray de le zandary ombe folo namany ve lasa nitsoka tsisy nitsoaka ny tao samy tao fa izao izy fahitana izy fomba fahitana izy amin'ny lafiny sosialy azafady fanampifanontaniana ihany no izy anao teny hoe ka reto zandary anako ampangaina fa hoe ray tsikombakomba amin'ny dahalo manapatra fahefany rehetra niara-ny fitsaram-bahoaka tao koa ve sa tsy nisy fitsaram-bahoaka Aoka Hazava mako io mako ny sehon'ny toe-javatra rehetrarehetra hoe raha ohatra le zandary maka fantatry ny olona fa ray tsikombakomba tamin'le dahalo de teny eo ihany fa ny olona tsy anaiky an'izany mihitsy jereo reny misy io ny ataontsika hoe sondray loasa tsy lozan'izay tsisy amarary rehefa misy toe-javatra miseho tratra de misy gendarme
tratra na misy miaramila tratra na misy polisy tratra miaraka amin'ireny dahalo reny fa rehefa any mifampitorana sy mifanadiadiana vao fantatra hoe zandary na miaramila na any dia nanaonao foana ity dia andraisan'ny tompona andraikitra na ny any amin'ny zandary na niza andraikitra zany eo anatrehany zay toejavatra fa ty zany hitamaso be zao le toejavatra miseho hoe reny le zandary 12 de nisy ny samborona tao an-tanàna de manomboka ny tsy fitovik-hevitra le zandariny sambotra nefa tsy niaran'ny atezera amin'ny vahoaka na tsy niaran'ny fitsaram-bahoaka sy ny karazany eto zany hoe voapirofo zany fa tsy tao anatin'ny raha ny resaka reo zany tsy tao anatin' le resaka dahalo mihitsy zany le zandary nanao ny asany tsy zay zay ny gendarme nanao ny asany aloha valiana mivantana ny gendarme nanao ny asany zava mihitsy ka tsisy dahalo tao tsy nanao dahalo ny gendarme fa nanambotra ny le olona manao dahalo sy ireo pre tsikombakomba aminy ino ma tsy lazana hoe ao izy miafinao rehefa antonina izy milaza hoe tsy malala rehefa azo sambotra indray le olona hitanay izy tao fa tsy mahasahy miteny zay ino ny dikan'izany ao anatin'ny pre tsikombakomba vao afaka ilaza ve ireo sambatiko hoe fa tsy manao asan-dahalo avy aiza ny enan'omby vita répartition atsika voaka amin'ny fahitalavitra fa eo ny oronan-tsany misy am'izay ena de vonona ny omby atao répartition zarazaraina ny omby voazarazara ny volony omby ny lohan'ny omby mena ny volony omby natao nisy mariky ny entina teo omby mavo samby hafa ny mavo sy ny mena zavatra hafa zay ny zavatra hita tao ny masikitany omby ray gony teo tatita tandohan'ny sambatiko tany tamadiro be mbavarano io ny ray gony hita tao ny masikitany omby ny rehefa nataony fa nadidina ino ny omby io marary ny ino izy ireo marary ny linta ka ndrefa marary ny linta zay ihany de apakarina ambondra tabatra azo zaraina vonona mazava tsara fa tsy ndray mitoraka aty tsy natao zay vao profo mitomboka mitendany am'izany de ny omby avy tao Betsiaka tratra tao tambavarana tamin'ny opération voalohany de misy tsindry marika mbola reo gendarme reo ihany koa natratra azy mbola reo gendarme reo i gendarme roa lahy reo ny alandarany reo fa teo daholo manao ny asany gendarme roa lahy reto tsara marina fa gendarme roa lahy reto natany Betsiaka masoandro tonga de tsorony aminareo fa zay ny egny amin'ny aizy na hatr'izay vaky tavoangy amin'ny tanànanay ny tanoranay simba manao fagneva kipikipika amin'ny fokorongony tsy hatra ninina rehefa mba tonga ny fagnaraka midina napetraka ny fokon'olo ao amin'ny tanàna ompiana ny tanàna ny tanora no avy ny firenena mba milamina metimety ny tanànanay enjena hoe notsika indray aloha ny namana manaraka mbola miverina eo ihany ianao rehefa avy eo eny tompoko fantaniana zay mifizotran'ny toejavatra anisany hoe nanizingizina zany anareo tonga eto zao fa tsy ny alandarana mihitsy ny gendarme zay niendrikendrehana fa hoe ray tsikombakomba tamin'ny dahalo fa ny sambotra n'ireo olona indray au contraire fokon'olona zay misy fantatra fa ray tsikombakomba amin'ny dahalo ho anao ve tompoko manamafy an'izay toejavatra rehetrarehetra zay ary mbola afaka manome fanazavana ny hoe porofo marina fa tsy anisany nanao ny asan-dahalo sy ny fandrobana ny zandary tonga nampandry tany tany amin'ny commune Betsiaka zany Betsiaka zany misaotra tsara fagnontaniana napetraka anao regny satria za afaka anjava zavatra hitako satria zay ty ray aman-dreny tary sady niaraka tamin'ny mpianam-pilamina voalohany zegny zay nagnano fangatsagnany tamin'ny ragnoboka amin'ny fokotany jusqu'à amin'ny district nandeha amin'ny chef de compagnie jusqu'à amin'ny chef de région nafaka fanjava amizay namaly reo fa tonga amizay zegny ny mpianam-pilaminy isaka sokajiny ao ny nosy be ao ny diago mbily be poste avancé misy 20 zegny ireo gendarme namanay tary ro namanay nandeha nagnano opération tany sambatiko rehefa nandeha tany sambatiko zay dia nanambotr'olo tsy nagnano dahalo nanambotr'olo maloto ialain ty zegny tegna nitadiavinay fa satria ity zegny n'olo hita maso mandeha mandrava omby aminay ao miaraka ny namany mandeha any sambatiko rehefa navy tary zay koa fa navy tary zay
nazonay sambotry ialaigny miaraka amindreo mpiandrom-pilamina iny nazo sambotry izy voatady fa navy teo mbela bofotra lavitra hitanay tatra atao zegny basy foky araiky avy eo bala zegny mbela fino karatosy mbela fino bala araiky avy eo amizay karatosy fogna araiky avy eo amizay rongony amizay misaka zegny zavatra hitanay tary tao sambatiko ireo zandary mpiandrom-pilaminana loso agny raha jiaby efa lasa mpitandro filaminana daholo zany nandesinay niaraka tany zegny raha jiaby amindreo avy eo amizay basy raiky koa zegny tambaratabe misy simely zay basy lava double canot de mbola mafisitsika ihany mbola ireto le zandary mananao ny mission rehetra ihany nahita sy nahatratra an'ireo toe-javatra ireo ya fa tsy nisy tamin'ireo zandary ireo akory mipitika ka hoe ray tsikombakomba tamin'le Alain le tauteur zany misaotra toizy ny fanazavana ireo zandary zegny tsisy hoe nagnano dahalo tsy namopopokolo fa zareo zany nahatratra an'izay zavatra basy bala resanao zay ya nahatratra basy sy ny tariny avy eo amizay nifindra koa zany ndeha amin'ny tanàna raiky atao hoe Antegnarano zay koa fa navy tany nanambotr'olo koa nahita aomby fika ombinay fika voatapadoa renina raiky avy eo vantony mena raiky reniny mena raiky vantony koa mena tratranay atao paka mena jiaby hoe mela ombinay boka taty fo zegny avy eo amizay nagnano opération amizay zay nagnano amoromby zay mamory omby agnaty ala agny miaraka amin'ny ny marimila pokotany miaraka amin'ny fokon'olo miaraka amin'ny zandary amizay mamory omby mbela mahita olo koa zay magnitsika omby koa ro momba manoloka omby mandeha borifo agny ro magnana omby zay mamory agnaty ala ro magnana sasany koa mandeha moatra aborifo mandeha moatra amin'ny agnalavelo agny zay navory omby maromaro amizay zay natao opération zegny legniny madio amindreo omby aby io tavela tany legniny maloto ireo nandesigny amin'ny frère Betsiaka ty so any anao amizay fanazavana zay ngamba mbola isy fanazavana ihany koa entin'ny namana anakay zay mbola tsy niteny ihany tompoko fanontaniana apetrako mitovitovy ihany hoe mbola manamafy ihany koa ve ianao fa hoe tsy anisan'ireo nanao ny fandrobana sy ny fanaparam-pahefana ireto zandary anakoho zay voatonontonona tamin'ity gazety tamin'ny 13 novambra ity zany ka hitondranareo fanazavana eto amin'ity androany ity hoe tsy anisan'izay fa dia nanatanteraka ny asany tokoa amin'ny mampitandro ny filaminana azy ho anao mbola ao anatin'izay ihany koa hoe sa misy fanazavana hafa tianao hoentina entofa izy ny mariny fagnazavana misaotra araka amin'ilay fagnazavana n'ilay raha toedra misy tamin'ilay raha tamin'ilay raha misy tamin'ilay faritrinay ke ilay raha zegny ny fagnanaovany dahalo taminay atao navianay nampakatra fitaregnina amin'ny fanjakana ke ndafa nahazo ny fiagnampiagna amin'ny fanjakana zay mba mietsika zay fokon'olo magnampy ireo zandary mahaby ilay nangatainay tamin'ny fagnampiagna nam'ilay fandro fanjakana ke tamin'ny voalohany ke indrindra zana regny nandefa fitaregnina satria ombinaha mihisa 30 nalainy ireo dahalo torogno ankeriny miaraka basy mahiriveko marigny fa tsy voatotonay zahay tompon'omby fa nandefa tatry amin'ny fanjakana ke raha fa nahazo fanjakana zay nandeha zay nagnaradia ny ombinay ke nandefa ny commandant compagnie zegny zandaro boka taminany tao 10 lahy ke ndafa niezaka zay nandeha ke navy amin'ny lalagna zay ny sakafo ke ny olo ny sakafoananay zegny voalohany zay nandeha tagny nivondrendro dahalona nangalitry ombinay koa le olo ny sakafoananay fa satria nataony namatsy fanjakana zandarma naroa foro mandeha mivatsivatsy fanjakana aby zandarma aby mandehandeha ty alifona ro ivonegna ke nivonendro zegny matoy vavy dadiko fahidy agnarany papaheloko rene joby ny simbandro tetiky meso torabato volaka horony tapaka ny tagnany ke igny negny lay mombany fagnarahandia miaraka zegny amin'ny fanjakana ke navy tagny zay natatra ombinay koa aroa tatra mikijan'olo tagny miaraka amin'ny fanjakana ndafa nihentinay koa ombinjao avy tagny
avy amin'ny sambatiko. Nareo zany nanaradia foana dia nijery ana dia hitanareo tao koa ny ombinareo zay very sy ny karaha. Ya. Ke nandefa koa zahay mbala nalefa nalendro koa ny nelefa hita ny tsindriandro omby maromaro koa nalendro koa ombiny varia raiky misy 20 tafaran'le tam'le nareny voalohany. Ke nandefa ndraiky zahay tatitry ningo tam'le fanjakana maventiventy ndraiky nahazahoana fagnampiana fanjakana maromaro be na manena anday tany niaraka ny fokon'olo. Ke ndafa navitany zahay nagnaradia le omby nefa tsy raha andeha hagnano zavatra hagnano-dalo amindreo zahay fa andeha tadia le olo mpangalitra ombinay mpagnano dalo aminay. Zegny ny radianay tany fa ndafa tatranay tao zegny ny araiky lahy ny tegna ny talendreo voasambotro marigny izy voatady fa mbala nahitanay tany lefa. Ke ndra tatranay taminany tao basy fohy tefy gasy miaraka rongony. Zegny ny raha tatranay tagnatin'ny olo io zany io olona tratra io zany dia olona eo tanàna fokon'olona eo tanàna ihany. Amin'ny fokon'olona amin'ny tanàna Mbodimadiro zegny tanànanany sambatiko Mbodimadiro ny sambatiko commune Daraina. Ke avy eo zegny avian'le olona takaragna ny basy fohy sy ny rongony bala mbala tsiniky ny poaka ray. Ke bala fa karatosy foagna aroa. Ke zegny nda tatranay. Ke ndafa niavy niala teo zay niezaka nandeha koa nahatatra ombinay boaka amin'ny commune Betsiaka tatranay koa fa voatapatapa bozo voatapatapaka zegny tatra antragnon'olo antegna rano. Ke ndafa nagnanaovanay fagnontaniagna zegny ny antony napandroaloha ny ombinay. Ke nilaza ireo fa tsisy olo nilaza fa koa tsy raha mose raiky amin'ny place ny toerana nazahoagna izy teo natakarigny le omby fa nilaza fa le raha ty nazahoanay raseny mamazava. Ke ny fagnanaovandreo dahalo ireo mpagnano izy marigny fa le raha mose io za raiky ny olo nazava tamin'ny place sady niatriky zahay tamin'le fotoana nandeha. Fantaniana tompoko hoe ianareo mihitsy moa zany no niantso an'ireto zandary tompona ndraiky mpahefana reto tompona ndraiky mpanjakana reto mba andeha hitandro n'izay filaminana tany amin'ny commune Betsiaka zay. Ya zahay fokon'olo levery omby zegny nandefa tatry nangataka le fanjakana zegny avy taminay zegny nangataka. Tonga zareo nanampy anareo. Ya nagnampy zay le fokon'olo ny very omby. Ke ireo nagnampy zahay. Ke zahay koa niezaka namandreo nandeha. Ya zegny ataony. Izay ry mpiaino ajaina aloha ny tapan'ny resadresana mbola iverinao ihany moa izy hitondra ny teny amaranana an'izao fandaharana zao rehefa avy eo izy efatra miralafo fa andray ny antso antaribira azoina zany ny zavatra nisy dia izay toe-javatra zay hoe nisy ny alatromby goavana tany dia asan-dahalo zany dia nisy ny mpitandro filaminana nangatan'izy ireo mba hijery an'izay resaka asan-dahalo zay dia niara-niasa tamin'ireo tokoa satria efa nalaza teo mihitsy moa zany hoe betsaka zao ny fiarah-miasa ny tanora sy ny fokon'olona mpitandro filaminana mba hijery an'izay asan-dahalo sy hijery an'izay olon-dratsy en'izay fa na dia olona ao anatin'le tanàna zany dia ho fatarina hoe iza nanatanteraka ny asa nyreto zandary reto ary ny zandary roa moa zany raha araka ty voalaza tato amin'ny gazety tamin'ny 13 Novambra ty izay nitondran'izy ireo ny droit de réponse androany fa dia hoe nisy zandary roa zany nanapatra mpahefana sy nanao herisetra anisan'ny niray tsikombakomba tamin'ny dalo kanefa raha mifanazavana nentin'ny reto olona reto androany dia tsy niala teo amin'izy ireo zandary ireo ary dia nanatanteraka ny asany fa tsy nisy firaisana tsikombakomba velively tamin'ny dalo ary rehefa nandeha ihany koa ny fisamborana tany toerana ny olona dia ny olona ny samboran'ireo mpitandro filaminana zay tsy nisy ny saraka reo tamin'ny fokon'olona zany hatramin'reto anak'olona zay nafansingianina reto asa mety alako bika tsy tiako tareo ngamba asa tsy fantatra dia mbola tafaraka teny avokoa ary samy nahita an'izay fitaovana basy eto koa moa ny sarin'ilay basy vita gasy efa eto amiko eto sary basy vita gasy dia resaka rongony io zany izay saron'ireo mpitandro filaminana zay tsisy banga. Raha ohatra manko le mpitandro filaminana ny anankiroa tsy hita fa lasa vadibadika any ambadika any dia
ataontsika hoe mpandainga koa reto olona reto fa ny zavatra nisy zany dia teo foana ireo mpitandro ny filaminan'ireo hatramin'ny farany tsy nahitana an'izay ka izay no mahatonga an'izy ireo nitondra ny resaka hoe droit de réponse nanazava sy ny zava-misy marina ary mampalahelo fa ny mpianatra dia tsy mianatra zany any atoerana any no ny asan-dahalo fa dia mbola ao anatin'ny fanatanterana an'izay fisorohana ny asan-dahalo zay zany zareo any Betsiaka mbola hiteny amintsika izy amarana amin'ny fandaharana rehefa avy eo fa andehantsika iroso amin'ny antso tarobia hitondra ny fanehoan-kevitra zavatra roa iaho nitondrantsika fanehoan-kevitra teo ny tanànany Antananarivo teo ny ahoana mifandraisantsika zany ny vaovao io dia eo koa ty resaka tsy fandriam-pahalemana asan-dahalo tany Betsiaka tany Vohémar Ambelibe zany amin'ny faritra Vohémar Daraina iny zay zany lazantsika azy eny ary tompoko andrasana ny antso meo ny larana idirana amin'ny antso tarbita ina dia mandroso ny mpiantsehatra ny fidirana mivantana amin'ny antso 24 501 65 na ny 033 33 501 65 eny tompoko efa amin'ny antso an-tarobia ao ianao lasa izy andrasantsika ny antso manaraka eny tompoko mirabanao allo mirabanao tompoko tompoko zay tompoko magnenty tenena amiko aloha amin'ny resaka latomby any faritra Betsiaka tapany Avaratra nosy dia fa nonan'io resaka alatomby hoentina amin'ny camion avy teo amin'ny faritra ny tsy mety dia hoentina amin'ny camion dia mandaraina sy ny naman'io ary zany io fa i Betsiaka mety andarovany lalana makany Vohémar Vohémar-Ambelibe ka ny zavatra mahagaga ao satria le alatomby eny nomboka tany atsimo izy io ny amasy tapitra ny ambeny atsimo zaondreo mivadika ny avarana inona ny tsy ahaizany mpitandro ny filaminatsika mba hanakana an'izany satria tokony efa manana expérience amin'ny resaka toy izany zany indray zavatra zany manao pratique sur terrain efa nanomboka tany amin'ny remenabila ve dia tsy tokony isy omboverotsony any amin'ny tapany Avaratra any raha zany tokony izy aminazy nefa dia mahagaga dia ny gendarme manao ny ara-dalàna indray no endrikelena zay ny zavatra tsy mety eto le zavatra tsy mety no lasa amarinina ho mety ny zavatra le hoe le mitandro manaraka lalàna manaja ny asany hoe eo andray koa ny soketana dia so zany tsika sambo lasa anao zavatra tsy mety aby amin'ity firenena ity zavatra tsika zany misaotra andreo olona roa aloha miaro an'le gendarme Olona tena le miasa zegny zany tena izy aminazy zany ka toizinareo zegny magnome herinareo nareo avy agny tany Betsiaka zegny mba hazotareo zegny milaza ny marina ary misaotra nareo niakatra ty Antananarivo mba ndringesany ireo olo maventy ety ny zaka tena marina fa ny magnano tsy manjary koa lazainareo raha ianona koa nagnano raha tsy manjary reny zany mila foanatsika satria tanytsika ty tsy mila ratsy fa raha tsara zany raha tokony tsy aboatsika amin'ny tany to magnaraka zegny de mikasika ny tanàn'Antananarivo tanàn'Antananarivo dia izy le namaritra ny tsena ny petite vitesse zany tokony avoaka allo tapaka avy any aminao tsy avaty aminay afaka mamerina miantso ianao andrasantsika ny antso manaraka eny tompoko miarabanao tompoko atao moramora le radio eo aloha le loahevitra ny amin'ny vahiny tia dia misaotra vahina tonga tia Antananarivo manambara an'izany satria efa miasa tokoa izy le gendarme fa mba hitarainana amin'ny sega ty ambony sy ndraidraiky maty le olombelona satria ny gendarme tokoa zao tsy eo amin'ny vaovao reny amin'ny gazety maty le olombelona any amin'ny terrain any izy tekisina asa nataon'ny sega ty ambony atya amin'ireny zavatra ireny fa tsarsa koa le fisongisongividany lasanty gazoaly miakatra 50 ohatrany tonga avy any amin'ny fivoriana tany Afrika tamin'ny folo teo président tsy voandalana nentin'ny avany eto Madagasikara loha zany ny vaovao mitsenana azy dia hoe miakatra président vidany lasanty nanomboka alina miakatra 50 mijaly zay vahoaka enefa tsy takatra to dia solosafony zavatra rehetra nefa mbola 50 raha misontsy enefa mafy amin'ny vahoaka ny fisondrotan'ny vidin-tenany miaro madafy moa somary ny teniteny hoe tokony lasaka ny filoha-perinasa satria efa
faratraterina dia miadyema zay tena mba maniry mihitsy alao ifolo io lasaka mba hipapokapana ny herin'ny antoko politika fa zay koa de efa lony azy a fa alao izy lasaka mba hibaribary eto a ny zavatra misy eto amin'ny firenena fa alao izy lasaka fa zay koa manana ny zavatra safidy-vahoaka am'izay nefa napahakana ny gasy efa hely zay fa alao izy lasaka mihitsy a mba hita mivokatra sy misanjato ny orinasa somakoa iny ny somay a mampiasa olona malagasy tokony mba hampiny fanjakana satria tena mba endana be ty rehefa voajanahary fivarotan'reto ampekity vitesy sao de efa manokana ny filatsarako fidina mitady vola raha ny commune ny lala reto tena efa fitosika be aika ny zavatra fan'le commune mba manana izay ihany le fatana ny commune hitonga ny firenena fa zao ary eto Antananarivo tena efa mikorotana any Ambotaiazy ny tena mikorotana zay gamba ny aloha fa de tena mampalahelo ny zavatra roa minitra sisa zany sorana betsaka ianao dia makasitraka mandroso ny antso manaraka 24 501 65 na 033 33 501 65 eny tompoko allo mirabanao tompoko allo allo solotsika antso hafa aloha raha mbola tsy eo izy antso hafa eny tompoko mirabanao tompoko eny tompoko mety anao hevitra amin'ny Viva zany ny tena ao anatin'izao zany dia hita tokoa le eo amin'ny vidim-bary tena mijaly koa vahoaka rehefa jerevana satria tena misorsa ary eo mpitondra am'izao reo mantsy dia efa manana ny antoka tena iveloana izy a tsy mijery mihitsy zany tsy mitendry ny majinika ary anatin'izay tena efa leo azy ny vahoaka fa raha jerevana izy dia efa tsy tokony eo amin'ny toerana itsony miakatra daholo le vidim-piainana zavatra rehetrarehetra misy reny zao misy ny fahafatesan'ireny dahalo reny marina fa manao ny asany tany filaminana nefa ny famatsiana ireny koa ny fanampiana an'ireny tany filaminana reny atao tsy zarizary ihany koa izay mahatonga ireny tany filaminana misy zao le zandary hoe maty misy koa le zandary koa le hoe tratrany takalonay dia ahoana zany de mpitondro eo mijery ny zava-misy eto amin'ity fitondrana malagasy ity nefa tena mony malagasy tanteraka ve izy sa anao tsinotsinona sa manao tsipaky ny mialaina izay no hevitra anakity amin'ireo mpitondro eo mba andinihany a tsy jerevany a ny majinika fa tsy ny tenany ihany mila hofatariny amin'izany misaotratsika nampandrosony isaorana betsaka ianao dia makasitraka horesitsika ny antso manaraka raha efa misy mirabanao tompoko miaraba radio Viva miaraba ny mpiara-miasa rehetrarehetra ao vahoaka rehetra maharaka sy tapaka teo te ny teny voalohany angamba aloha dia izao aloha momba miteny zany izao hoe sampy fitaovana ny zandary masaiko nahoana fa normalany zany satria fitondrana dahalo ny sika zao fa lasa ny dahalo daholo ny fitaovana satria lehibe ny dahalo zany le mpitondra sikany ino no salovako an'izany lehibe ny dahalo le mpitondra maninona hatramin'izay tsy mbola nisy hoe dahalo zany vasina volana vasina fitaovana raha sy tamitela zay nafa hoe dahalo ny voafo aiza moa dahalo ny voafo eo raha ny voafo marina le dahalo tsy nisy ny fanolalana masera tany atsirabe sy ny resarehetra reny tsy mbola nisy koa fitondrana mpitondra teto nisy masera na olana zany raha sy mpampitondran'ny ity amin'izao fotoagna ty azo VM tiky ka zao dia miteny ihany amin'izay vahoaka malagasy izay vahoaka tonga saina nomen'Andriamanitra fanahy nomen'Andriamanitra fahenjena dia izao fosiny rehefa tonga 2018 dia fadio tahaka ny zavatra fady io ny fidiny vatogna azo VM fa anjarasika mieritreritra ka raha mbola tahiaina sikana amin'izao fahoria ianareo zay ny fidin'io fitondrana io dia fidio ihany fa aza mitabataba rehefa misy ny tsy mety ataony fa zay isika tonga saina kosa za dia miteny aza ny fidiny tsony fatsika zao ny zavatra miainana amin'ity fitondrana ity fa dia miangaba mitalao misy tsy mampanina misy zany talohako misika rehetra isika lehilahy zay ifidy fady isika manambadina anabavysika dia efa dia ohatra zay ifidy mivatomba raha tonga 2018 ampy angamba zay so raha bezaky ny fitenena makasitraka
Isaorana betsaka ianao tompoko dia makasitraka ihany koa. Andrasantsika ny antso manaraka. Miarabanao tompoko. Ien tompoko. Miarabanao tompoko. Verina ianao fa efa ta kelikely any le fotoana. Ien tompoko. Izana marika ny hoe tesa. Surprise d'ailleurs famokena vahoaka mihitsy zany ary tsy tokony tazavatsy zany. Ka efa misansikeny io. Le oazy moa le olona be dia be fa marika mamelo fa dia mangataka. Voavelomanya no amidinao fotsiny ihany. Fiainana ho an'io dia tokony tsaniterina mihitsy fa dia tokony mamaraparana amin'izay na Isaorana betsaka ianao dia makasitraka tompoko. Mandroso ny antso manaraka. Ien tompoko. Ien tompoko. Miarabana mampatatra ien tompoko. Tolokenina mampakrita izao voalohany dia misoratra betsaka an'ireo vavolombelona izay tonga ny tsana volombelona matetika anaty ny vedabelona andro tsy maintsy mitady filaminana mitady filaminana amin'izao fotoana efa mba mezaka manao izay mety tsy hoe fimbako azy fa efa manasorina ny mihitsy ara asa raha enitsika teo ora fa na niray na nireny mitady filaminana arivo dia maty ny mitady forenany amin'afanjanany kanty zao dia rehefa ingeny mitany amin'izay kisy novambra reny mampaty misy any amin'ny hoe afanga be akiviaka mabo faritry mena be iny tanindrey zay dia toa mampalahelo hoe marina sa tsy marina hoe misy zandarina atao atazy anakoloha zay azony dala dia député koa dia misy resaka vola misy resaka omby ohatra hoe mahatonga saina andra mpitady filaminana nasa otazy azy hoe ahoana hoe bofoko mahagaga kanty hoe tompoko dia mba mandady andreo lehibe mitany filaminany mba kana miaro ankoriny raha ohatra hoe misy ny tsy mety dia milaza ny marina hoe misy koa ny marina misy ny tsy marina misy mety aty izy efa vonintanina atsika tsy mety misy ihany mety tsy mety indrindra le finjararoasaty ireo ran'izay mamarara ka tompoko dia misoka betsaka an'ireo vavolombelona ty tena mahafinaritra nymonina ny teniny raha izay fary manarak'izay raha ho avy sy ny fifidianana dia ao atsikely efa mba haisika izay olona tsitsika tonga ny firenena ary hoe tsy nambavaka mihitsy amin'ny fifidianana izany satria mafy indreo mahazasika amin'izao fotoana ny anianana ny retina malingana ny olom-baratra ny tsapatra tsony dia any tonga dia misoka betsaka aminareo dia mitokany onjasika mandrakariva dia monjamondra hita ny mariny ireny ny tany tamasina ny be reny mampalahelo reo misoka tompoko dia matoka. Isaorana betsaka ianao dia makasitraka indrindra tompoko. Ho raisitsika ny antso manaraka. Miarabanao tompoko. Allô? Solotsika antso hafa fa ohatrany lasa izy. Ino tompoko? Miarabanao tompoko. Ino tompoko? Dia efa miaraba betsaka tamin'ny radio Viva. Miaraba koa le vahiny efa tandrana azy na miherina sy zavatra mitsangy any amin'ny tarika misy azy dia tena hita mihitsy hoe tena tany fanjakana raha misy tany dia tany mampahosy tena tany faran'izay mahantra mihitsy le Madagasikara dia asa izay tokony andraikitsaraisy ny malagasy tsirairay ihany fa raha mitondra aloha ny jerena dia efa kitako iny izay ilana azy tena tsy misy ilana azy tanteraka mihitsy dia ry amin'ny faritra feno riveri zao misy fefolo zay izay mahatso olona amina rivorivony tamina naliny zany hoe mety eo amina dizaine de milliard eo raha fotsika le vary eo efa fitepalo izy amin'izao fotoana zao tsy vita le fefolo fa tadiny potika ny orana sy mandeha dia mandeha zay io voalohany faharoa manarakaraka amin'izay nday resaka ary malaky alors nga misaka eo mihitsy dia vitatsika eo hoe mbola mahazo 1% io sa 0% ny azondoa fa raha ny mampalahelo be le tantarana zandarma sy ny fitondratanjakana fantatra tsy hoe ny fitondratanjakana reny manao ny zandarma mibaiko azy sa ny zandarma mibaiko ny vahoaka sa ny inona ny fadehan'ny fitantarany fifampifehezana hita amin'ny tazo fireneny ty fa ny mampalahelo aloha zany zao dia le olona malagasy tsirairay mihitsy le vahoaka malagasy potika tena potika ohatra ny cinéma maro isan-karazany daholo miseho sy mitranga dia ny ampahirezana malagasy zany tonga ny fotoana tokotrany hoe hianana dia zao hoe apetao atreo mihitsy aloha dinosaure politique rehefa tsisy ilana azy tsy fo
dia ohatra zay ataovy ampitsika rehefa lafo ty tanindrazany ty efa kely sisa tsy lafo tany ty Madagasikara dia maritany dia nizay hevitra manatsika ty malagasy zany dia samiherikeritra sy madanjalanta tsara hoe aiza ny tokony ametrahana ny tenanao satria miankina aminao anao zay mbola tsy tafiditra anaty zany miazaka zany toerana ny amin'izany dia jereo zay tokony sahaza ny tonga ny firenena malagasy dia misaotra ny na betsaka ianao dia mankasitraka minitra sy sasany lasatsika ny antso manaraka. Allô. Ento. Nanana resotoko. Mirabanao to. Maheno resaka rehetra teo. Raha mety tandefena firenena so zany reto tena manila rehetra tonga dia pianiny velezo mividy amin'ny mafana satria zao fangivo firenena avy andray 2018 mety hoe azafady indrindra raha hoe dia zao no tenengy hoe mety hoe tambatambazana miendry zareo zavatra mieridy zareo ina dia mianga mety anatahorana hoe tena olo lasa miasa reny lasan-dranony fa izao tonga dia rehefa izy manefa manao fanalefampiantelezakevitsy dia tonga dia reo valefasy ny bilitenareo a dia nizay ny vidina dia tonga dia andao na mitiketa voalohany taona teza dia tao dia tonga dia aleva verzareo a tena mampalahelo satria ahoana vereo ndray tanjazana fivarotana petite vitesse ny karazany dia inona no atsika araka ny tenerangaty kely sy rehefa tsy misy atsika tsony io raha mitsea nefa velona malagasy atsika tsika ne zao fa tena mioke tena mampalahelo lena fiainany taiza taloza nanao krismasy taovao zany zao inona tsony noho ny malagasy fa tonga dia maninana andreo raha tonga dia lasa ampiafasa ny fividianana ina moa teny solom-bava-bahoaka sy ny président de la république dia 8 heures dia fandehandy mirefa maresy moa izy atahoana vevizay no anjarany tsy maresy izy fa mahazo an'le olom-baovao tsika dia indreo zany le olom-baovao mety hoe dia hoe apetraka fotsiny fa inona tsony moa no vitany eo dia lasa lamiko e mbola tavaverinao atsika aveo tanindrazantsika ina ohatra hoe tsy hoe nipetraka amin'ny fiterany raha ohatra zany tanteraka dia tena hoe miracle tokoa Madagasikara isaorana betsaka ianao roa minitra sy sasany a andrasantsika ny antso manaraka 24 501 65 na ny 033 33 501 65 eny tompoko mirabanao tompoko. Allô. Allô. Maheno tsika amin'ny fandarana miarabatsika fandarana reto dia miaraba vahiny ihany koa any andray dia eto amin'ny resaka tenana taminarivo tena resaka efa hoe lafo 5 milliards zany le tena dia mba malasasaina hoe atao azy adahoany indray zany reo vahoaka efa sahirana efa mitrongo vahoman'ireo reo hoe zany rehefa misy hoe fanokana fanjakana dia atsona mivatra ilahatra sy ny rehefa tonga ny fotoana indray tonga n'le mpitondra iregle an'le fananany very dia itsonjovana an'le fividianana ho avy dia amidy zay le tena zay amin'izao fotoana zay malagasy zany zao tena fa ohatr'le mpitondra dia mifanesy mihitsy ty zao tao amin'ny filoha amin'ny commune amin'izao a efa manantena irotsaka dia efa zao zao ny tetipiasa efa homany zareo ny fitondrana amin'izao fotoana koa ty a efa raha tsika malala rehefa kelikely anao dahalo zao tsika rehetrarehetra zao satria inona moa ny velomany dia efa ifanendaka eny an-dalana tsinona rehefa kelikely dia zany fandripahalemany zany a efa ampaherezina zandarma polisy manam-pahefana ka tsy ho araka retso zany satria zao efa ifanentaka zay vahoaka rehefa kely hifamono fa tsy hoany dia ny atao aminareo mpitondra manam-pahefana polisy zandarma zany a tonga dia ireo mpitondra ireo mihitsy andraisana fanapahan-kevitra fa raha izao a tena hifamono samy malagasy satria ino ary no hoaniny eo dia hitombo anao dahalo hifanendaka hifampitoraka tomobila eny ampandehanana ny azo sakanana dia tsy fantatra tsony rehefa kelikely dia makasitraka atsika mampita an'izao adeko zao a isaorana betsaka ianao dia makasitraka ihany koa tompoko antso manaraka raisitsika ino tompoko ataovy moramora le rahakoanao dia ataovy manalavilavitra tenaromampianina 2018 avelao hiaksa zany amizay ho voabaraka agny
za dia mangataka anao mihitsy andray matoa filohan'ny repoblika mba ilatako ny fidigny filoham-pirenena amin'ny 2018 ho avy zao. Isorana betsaka ianao dia mankasitraka mandroso ny antso manaraka antso anankiroa no raisitsika sisa dia hitondra ny teny famaranana ny vahintsika. Eny tompoko. Allo? Eny tompoko. Miaraba namana Patrik. Eny tompoko. Dia miaraba ny mpiaino rehetra ihany koa. Mahakasika ny zava-misy aza moa ny tiako tenenina dia ny eo anivon'ny mpitondra firenena sy ny mpitatana ny siza mandeha tokoa amin'izao fotoana ny tsy fandeha-pahalemana vao maika menitombo ny tsy fandeha-pahalemana ny kolokolo hatramin'izay nateo any mpitondra eo dia vao maika mitombo ny kolokolo. Ny fitekaran'ny vidim-piainana miakatra foana ny are-pirenena babangona miondrana ihany fa raha izay are-pirenena miondrana tsokosoko izay dia efa nahavitanana nanaovana industrie be dia be manerana amin'ny Madagasikara. Ny fiain'izay dia tsy mbola nahita fitondrana ratsy ohatran'ity fitondrana ny tsipadona kantany ty manarakaraka izay eo anivon'ny commune urbaine Tananarivo. Hita amin'izao moa izao fa tsy niova tamin'ny fomba fanaony mihitsy ny mpitatana ny commune urbaine Tananarivo mivady tamin'ny andron'ny Andriamatoa Marikaravalomana nge efa nisy le 1,300,000 hectare namena vahiny fa dia nionga nisy dia tsy tanteraka fa zao moa tsy niova izy fa mitanina amin'ilay fomba fanaony fa zavatra tsy mahagaga fa ohatr'izay izy dia zao izy. Ny fomba fitantanana ny commune mahagaga moa fa ny tsy mety valiany zareo mihitsy ilay fiampangany ramatoa nanatina ravolomana fa dia be dia be ny zavatra tiako lazaina fa dia izay fa dia mirary bon weekend. Isorana betsaka ianao dia mankasitraka andrasantsika ny antso ray farany 24 501 65 na ny 033 33 501 65. Eny tompoko. Eny tompoko. Mirabanao tompoko. Tenena mafimafy azafady. Fafamiaka manena ny zavatra zay. Mba efa nilaza aloha. Ireo moa reky dia miala eo moa reky raha tsy mampianina samborona fa le vahoaka ny dile tsy fotony tsy mijery voaka mifididim-bary lafo fa tena miasa manaina sy zavatra. Tena miasa manaina tenareo moa reky ro raha tsy mampianina samborona fa le vahoaka fa tena masa le vidim-bary fa fitony-tasa sasany dia mahasasiterio fa takatry liza be teny zay raisitsika izay antso ray farany zay tsy manina tena io ny tompoko. Manao ana tompoko. Mirabanao tompoko. Naika mba hiteny azafady zao ngambany ny tena mety tokony hiala aloha tompi miery veanary mampianatra za tsy mety le fitondrana misaotra indrindra tompoko. Isorana betsaka ianao dia mankasitraka isorana koa isika tamin'ny fanehoan-kevitra izay nentintsika ry mpiaino hajaina. Izay ny antso antarby no raisitsika tamin'ny mpiaino ry vahiny avy lavitra moa izy reto avy any Betsiaka tany misy azy any Avaratra any Ambilibe any misy an'izany no tonga eto nandany vola sy fotoana mihitsy
noho ny fitiavan-tanindrazana sy noho izay hoe fanendrikendrehana zavatra tsy marina zay dia tonga teto izy ireo mitondra ny droit de réponse averintsika ihany hoe ny gazety nivoaka tao amin'ny la Vérité tamin'ny 13 novembre 2017 ny zavatra voaporofo aloha zany hita teto fa izy ireto dia niteny foana ary niezaka nanontany azy no hoe niaraka taminareo an-trano hoe ireo zandary sa nisy nitsoaka zany ny anakoho izay lazaina fa hoe ray tsikombakomba voaporofo zany fa niaraka tamin'ny zareo an-trany ary nahita an'ireo basy vita malagasy sy ireo rongony tao amin'ny tokantranon'olona izay nisamborona izy ireo izay isan'ny ray petsapetsa tamindalo ka rehefa ndiniana zany le olona nisamborona no ray petsapetsa fa tsy le gendarme velively ka mety azo raisina ihany isika asa engany mbanina droit de réponse indray zay olona tamin'ny namoaka ny feo tamin'ny gazety fa ohatrany hoe vaovao tsy marina zany ny lazana no hoe zandary nanao ray tsikombakomba tamin'ny dahalo raha ny fanazavana mazava natongavany reto olona reto teto teny amarananareo azy tompo ianareo anakoho afaka miteny mifandimy vetivety eny tompo sotra betsaka sotra tompo ny teny amaranany azy dia izao ny commune Daraina tsy dia lavitra anay zay say ary mitady mihitsy ny be ny tanànany Daraina anao fasafasa aminay sy ny délégué ny Daraina milaza zay vahoaka ao Betsiaka manao dahalo mandroba ny ombindreo ny vahoaka nanaraka ny fananany sy ny mpitandrom-pilaminana tao aminay satria tsy ireo ihany mangamba ny eritreretinay hoe ny aina tokony arovana satria commune pravavy ihany izy ireny za mako tsy afaka miala tagnana kavia sy ankavanana fa ny zava-misy ato mianjady aminay ato amin'ny adanay ato ambanimbaniry zalary amireninay kosa tsikehinay zay zavatra zay ary efa tezitra be ny vahoaka ny Betsiaka zay na tonga zay nandray anjara sy nandray andraikitra satria toerana Betsiaka toerana fiompina fambolena fitrandrahana renany kibon-tany betsaka ny olo mivezivezy ao sao de lasa ady hafahafa izy io raha nareo mpanao politika manintona io zavatra voaka amin'ny gazety io ataova ho any areo ihany ny politikinareo fa azafafy amin'ity fiainanay sy ny fiainam-bahoaka ao aminay ataova mirariny zavatra iainanay mirariny mba hatany ny hoavin'ny taranaka anay sy ny hoavin'ny firenena ao satria tanàna Betsiaka azo lazaina fa fananana mety hananana fahatokisana amin'ny fananana ny arenany kibon-tany mety hampandroso Madagasikara hoatsoatsy na hoavin'ny firenena amin'ny zay mahatonga zay milofolofo mampianatra zaza mitana fahendrena amin'ny laharana zay lovainay amin'ny ray aman-dreninay hampandroso ny firenena ka izay ninay fa ny mpitandrom-pilaminana anay aleo miaraka zay vahoaka aleo zay toizany manao opération antsoavo aminareo lehibeny gendarmerie pirenena sy ny miaramila izay mpitandrom-pilaminana toizo ny opération nay fa misy kijo anankitelo zany sisa tena kijo ngeza be mitahiry ny ombinay ao Betsiaka eninjato mandeha hoany amin'io commune Daraina io zany hoe faritra io amin'ny tanànany atao hoe Sambatiko io misy toerana itehirizandreo eninjato isan-taona ny commune Ambakirano toy izany koa midika zany tsy omby vitsivitsy mitahiry ao ny omby io tianay avoaka mazava tsara ka ny teninay farany dia mankasitraka ny radio Viva sy ny teknisianina nampandroso zay an-trano nandray zay mahafapo amoaka an'izay teny zavatra nampalahelo zay netinay avy tany navoakanay ty aminareo ray aman-dreny dia mazava tsara anao veloma zay rehefa kelikely itodidoa ody any Betsiaka zay ambilobe faritra ny tsiranana misy anay fa mirary fa ombiazana amin'ny tanindrazana isorana betsaka ianao tompoko teny foy manana ray minitra ianao sisa eny tompoko eny asy mbola tsindriko eto lay gendarme magnampy zay izy io amin'ny tsy fanempanemeo aminay dia nitokisanay ary nijoroanay nilaza teny marigny teto fa tegna tsy nanao fandrobana sy namandalo zay reo fa tegna nagnampy zay mpiompy dia iangaviagna koa tompo raha azo atao ianareo
mpitondra ty ambony mba irotsiky jotso idina aminay antoerana Betsiaka any fa hitanareo fa tegna nijoro amin'ny famarina zay tonga ty Antananarivo milaza le zava-misy nanoloana ny endrikendriky zay nahazo ny zandarma gamisaotra nareo. Isorana betsaka ianareo tsy nisalasala tonga teto amin'ny fandaharana Aoka Hazava mankasitraka mankatelina nareo indrindra ary dia mirary anareo indray zany ho tonga soa any amin'ny zay misy anareo ho tahinjanary amin'ny lalana rehetra zay ho alehanareo tahina isorana betsaka ianao teo amin'ny lafiny teknika